Salama daholo androany isika de ndao araha hiresaka ny mahakasika ny raharahany tsy fandriampahalemana izay nisesesy tato ato zay. Ny matematesantsika am'izany ny mahakasika ny tranga izay vakitrano sy fahaverezan'ny ordinatera sy ny écran indrindraindrindra iny amin'ny faritry ny ambohipo iny tato ato izay. Fa milohan'izany dia aza dindo ny manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandrava na ndrenevitra rehetra nanaovantsika vidéo manaraka eo. Aza dino ihany koa ny milike ny vidéontsika ary aza dino toraka izany hatrany ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany misy WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Araho mahalala ary araho mahita fa tato ato zay dia tena nirongatra ny resaka vakitrano indrindraindrindra ireo mpianatra no tena lasibatra amin'izany. Ny mahagaga ny be sy ny maro nefa dia isaky ny misy fahavakisan-trano ny zavatra izay tena hita very amin'izany dia ireto manaraka ireto: ny vilany, ny solosaina, ny écran izay tena fangalatry ireo mpanao ratsy amin'izany famakitrano izany. Maro ny mametra-panontaniana amin'ny hoe raha ireo écran sy ny ordinatera raha no tena very dia aiza no marotan'izy ireo izany? So dia raha mba efa misy réseau Anakiray mihitsiny no mpanao risoriso amin'ny varotra entana halatra eny amin'ny ville eny ho izy ireo hatrany, na koa efa misy amin'ireo mpivarotra no manao taratasy hosoka mba hafahana mivarotra an'ireo entana halatra mba hahatonga izy ireo ho voavarotra ara-dalàna. Ka mety ho izay antony zay no mahatonga ireo fahavakisan-trano izay mitovy ny zavatra very ao anatin'ny trano isaky ny misy izany fahavakisan-trano izany. Ka ho setrin'izay dia nisy tranga Anakiray izay tena nahitaitra ny be sy ny maro amin'izay trangana vakitrano zay. Lehilahy iray izay tratran'ny fokon'olona namaky trano sy efa nihara ny fitsaram-bahoaka nalain'ny polisy teny Andohany ato tamin'ny iny herinandro lasa iny. Tonga ara-potoana ny polisy miasa ao amin'ny CSP2 raha vao naheny fa misy olona iray izay nihara ny fitsaram-bahoaka teny Andohany ato tamin'ny 12 Martsa lasa teo. Efa antangoronan'olona ity lehilahy ity ka tsy maintsy niditra antsehatra ny polisy. Raha ny fantatra dia niditra tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny iray ity lehilahy ity ny maraina ny 12 Martsa ary naka solosaina nipetraka tao ary nentiny nitsoaka. Ny antso vonjy avy hatrany ilay vehivavy tompotrano ary ny fanenjehan'ny fokon'olona ilay mpangalatra. Nidina avy hatrany ny sambotra ilay olon-dratsy ny polisy ary nandamina ireo vahoaka teny an-toerana izay nanao fitsaram-bahoaka tamin'ilay mpangalatra. Noentina nihazo ny birao avy hatrany ity lehilahy ity hanaovana fanadia ary naverina amin'ny tompony kosa ilay solosaina. Fa raha araky ny feo izay mandeha sy feo heno eny amin'iny manodidina iny tsy voasambany izao ity lehilahy ity no tratra nangalatra toy izao teny amin'iny faritra iny, fa efa matetika izy no tratra ary matetika ihany koa ny vahoaka no midaroka azy. Ka rehefa hoentin'ny polisy izy afaka fotoana vitsy dia iny fa mivoaka indray ity lehilahy ity ka miverina manao an'izao asa ratsiny izao. Ka ny fanontaniana mipetraka amin'ireo polisy ary manoloana ity tranga ity nahoana raha ity lehilahy ity no mbola miverina manao an'izao asa ratsiny izao foana nefa efa imbetsaka izy no samboriny ireo polisy? Tsy misy hevitra hafa intsony ve azo atao mba amaizana an'ity olon-dratsy ity amin'izay mba tsy ho votsibotritra tahaka izao ka hiverina hangalatra ireo fananam-bahoaka indray? Io no fanontaniana izay mipetraka amin'ny olona manodidina iny Andohany ato iny raha nahita an'izao tranga niseho izao. Azo lazaina hoe isan'ny tranga tena mahakamo ihany raha nytoy izao. Tsy vitany mahakamo fa tena mahatezitra satria mba saintsainy kely ine ny zavatra izay ilfosanao ary hitadiavanao vola no manangona an'ireny zavatra ao ireny nefa dia alain'olona tsotra izao ao anatin'ny tapakandro monja fotsiny. Ka hoy izay avy ety amin'ny WATAWATA GASY hoe mba manana tongotra aman-tanana ihany ary tsy jamba akory ianao na kilemaina ka nahoana no angalatra no atao vaindondra raha fa tsy mba manana eritreritra hoe hitadiasa na koa ampiasa iny herintsandry izay anananao iny mba hitadiavanao vola ahafahanao mamahana an'ireo ankonanao sy mitsinjo ny hoavin'izy ireo. Fa raha angalatra foana ne ianao ka indraindray mety ho fatiny olona izay raha tomboko lazy tomboko vavy no entiko hamarana an'ity vidéontsika ity ka manasitsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandrava na ndrenevitra rehetra anaovantsika vidéo manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilike ny vidéontsika ary manasitsika tanandroa hatrany abonneo amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany misy WATAWATA GASY. Tomboko lazy tomboko vavy mankasitraka de mirary soa.
agnaty fô ragno mbola hely ziskatsika jiobe mitiavako anao tsy mio vo maika me mitô sasany anao tsiny falovy aminao zao tsiary fa mahery fitiavagna atolotro anao tanighesa atolotro anao ty foko mbaleva atolotro anao kasamiagnatsiny zaho tsy agny fa mahery fitiavako anao kasatao atala zaho tsy agny J'étais